Anatin'ny tontolon'ny serasera sy fifandraisan-davitra ihany programme premier io indray kosa no tolotra vaovao nomeny RTL ireo mpanjifa mahafatrapo ao aminy natao indrindra anamorana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa moa ity tolotra ity anana tombony manokana araka izany ireo mpanjifa amin'izay zavatra tiany ho fantatra eo anivon'ny orinasa RTL. Azo tombon-tany manokana avy amin'ny RTL ireo mpanjifa mahafatrapo ao aminy amin'ny alalan'ilay tetikasa programme premier izao no natao hoy Andriamatoa Ekoslitika tale generalin'ny RTL dia ho fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa naharitra ela sy ireo mpanjifa manao fandaniana betsaka mampiasa ny tambajotran'izy ireo. Isam-bolana dia amoaka ny lisitra ireo mpanjifa mahafatrapo ny RTL. Ireo mpanjifa mahafatrapo anatin'izay programa izay dia marehefa nasana dia amin'ny RTL ny mpanjifa izay tafiditra ao anatin'ny programa. Ny tolotra manokana omena azy ireo dia misy ny sapana mikarakara ny mpanjifa ny 555 izay natokana ho azy ireo manokana. Ankoatr'izay dia eny amin'ny shop Ankorondrano Express Plus dia misy koa toerana anankiray natokana ho azy ireo. Izany hoe ireo mpanjifa ireo raha manatony Express Ankorondrano dia manantona ilay toerana manokana. Dia misy koa ny adresy mail natokana ho an'ny mpanjifa tafiditra ao anatin'ny programa izany. Raha anao fitarainana izy nangataka information aty amin'ny RTL dia ny premier@mg.rtl.com no anoratany. Ny amaritana ilay mpanjifa mahafatrapo dia arakaraky ny consommation sy ny taona ny nampiasana ny RTL. Izany hoe ny consommation izany jerevana masina. Isam-bolana izany RTL dia manavao ny base de données ny client. Izany hoe ny consommation ny client ny RTL izany dia classifiena arakaraky ny consommation. Misy critère manokana izany hoe rehefa client consomme ohatrina ilay izy dia tafakatra amin'ny segmentation filazana azy fa ny client tafiditra ao anatin'ny programme premier zany dia ny client VIP dia client diamond dia client platinum. Androany atoandro ary dia nisy ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ity tolotra programme premier ity tetsy amin'ny Carleton Nanosy. Mpanjifa misy azah teo arak'izany no natsoin'ny RTL niarany sakafo tamin'izao fanombohana izao ary notoloran'izy ireo mari-pakasitrahana manokana no ny fanjifany ny tambajotra ny RTL betsaka sy ny faharetany tao amin'izany RTL izany.